Ny FDA sy FARA miaraka amin'ny fifamanaora dia manolotra ho anao fanatsarana taranak'omby. Ny karazan'omby rehetra sy ny sokajiny avy dia azo anaovana fanatsara-taranaka sy fampitombo-taranaka avokoa rehefa mahafeno ny fepetra rehetra takinany amin'izany. Toy izao ary ny fepetra ahatomombana izany fanatsaran-taranaka izany. Tokony hahatratra 300 kilao noho ny mihoatra ny vatotr'omby vavy rehefa feno 12 na 17 volana nahaterahany, ka ampy tsara ny fikarakarana dia amin'izay fotoana izay no anaovana fampanarahana voalohany izy rehefa mienjy. Ny ren'omby indray dia anaovana fampanarahana rehefa feno 70 na 80 andro ao aorian'ny fiterahana, ka taitra izy amin'izay fotoana izay raha ampy tsara ny fikarakarana atao azy. Ny fahombiazan'ny fampanarahana dia miankina indrindra amin'ny fahafantaranao sy ny fifehezanao ny fienjen'ny omby vavy, ka toy izao manaraka izao ary voatoatin'izany fienjen'ny omby vavy izany. Mizara telo ny fienjen'ny omby vavy dia ny fiatombohan'ny fienjena, ny ivon'ny fienjena ary ny fiafaran'ny fienjena. Amin'ny fiatombohan'ny fienjena dia toy izao ny zavatra ho hita: mivoto ny fivavian'ny omby vavy ary manopy mena, dia misy tsilolo kely madity mitsitapatapaka mivoaka amin'izany fivaviany izany. Taitaitra izy, ranga ny sofiny ary tsy mahalany hanina firy ary mitaingitaingina ny namany izy. Mihamadity sy mitarika amin'ny tany ary madio mangarangarana ilay tsilolo teo aloha amin'ny fienjena. Hena hatrany ny sakafo laniny dia taitaitra izy. Amin'izay fotoana izay manaiko taingenany namany vavy. Io ivon'ny fienjena io no fotoana mety indrindra anaovana ny fampanarahana, izany hoe ora 7 ka hatramin'ny 420 ora taorian'ny fiatombohan'ny fienjena. Raha toy izao indray ny zavatra mitranga, tsy mety taingenany namany intsony ilay omby no ilay tsilolo teo aloha miakely sady maloto ary misy rà, dia izay no fiafaran'ny fienjena. Efa tara ny fampanarahana amin'izay fotoana izay. Raha fitinina izany dia ny faharetan'ny fiandohan'ny fienjena dia maharitra 12 ora. Ny ivon'ny fienjena indray dia 12 ora, izany hoe ao ilay fotoana mahamety ny fampanarahana. Ny fiafaran'ny fienjena indray dia 70 ora ao aorian'ny fiandohany. Ny fivoahan'ny atody ao amin'ny omby vavy dia 30 ora ao aorian'ny fiandohan'ny fienjena, ary velona izany atody izany mandritra ny 4 ka hatramin'ny 9 ora ao aorian'ny fivoahany. Izany hoe raha nanomboka nienjy tamin'ny 5 ora hariva izany ny ombinao dia ny fampanarahana dia tsy atao tsara ny apitso amin'ny 4 ora hariva, fa ny tena mahomby indrindra dia ny alohan'ny tatao vovonana. Mitsingerina isaky ny 220 andro ny fienjen'ny ren'omby. Ny vatotr'omby indray dia isaky ny 9 andro no fitsingerenan'ny fienjeny. Mba ahatomombana n'izany fienjeny izany dia mila fikarakarana ny omby vavy toy ny sakafo ampy, ara-patra sy ara-tsiro, ny fahasalamana ary ny fahadiovan'ny tranony. Ka noho izany dia mila mamboly vily ianao amin'ny vanim-potoana tery. Fambolena vily eto amintsika dia ny fahavaratra, ny anelanela-potoana ary ny voliavitra. Izany dia hitsinjovana ny maitany, anaovana vily maina sy otribinina.
Raha efa tomombana avokoa ireo rehetra ireo dia hienjy ara-potoana ny ombinao ary ho mora aminao ny fanaraha-maso izany fienjeny izany ka mandany fotoana kely monja ianao sisa maraina amin'ny atoandro amin'ny hariva manara-maso azy. Rehefa mienjy amin'izay ary ny ombinao dia andeha ho atoroko anao ny fanatsara-taranaka iarahana ny fifamanora. Tolorana isafidy roa ianao na hanao fampanarahana hoeti-tanana na hanao fampanarahana natoraly amin'ny ombilahy. Efa maro ireo lahanomby mpirozy norvezienina naparitaka fifamanoro eny anivon'ny tatsa-manerana ny nosy natao fanatsarana taranaka. Ny lahanomby izay naparitaka fifamanoro dia efa vita fisedrana avokoa ka ireto ny fisedrana miandry ny lahanomby amin'izany. Ny fahazotoany miasa, ny habetsaky ny tsironainy ary ny taham-pahaveloman'ireo tsironainy ireo ary ny fomba fizotron'ny tsironainy rehefa hamonjy ny vavinainy izy. Koa rehefa mahafa-po ny vokatry ny fisedrana dia mahazo taratasy fanamarina izy amin'ny mahalahanomby mpanitsara azy. Koa rehefa izany dia amidy amin'ireo tantsaha izay ny lahanomby ary ireto farany dia omena fiofanana manokana amin'ny fikarakarana sy ny fampiasana azy. Mba jereo any Andriamatoa mampiasa sy mikarakara ny ombiny Rehefa vita zany le fampanarahana dia tsy maintsy atao lavazy le ombina dia sasaina amin'ny permanganaty dia atsofoka zany ty eo ty. Dia alefa le ranom-panafody dia kotsanina tsara, kotsanina emitra ty mihitsiny zany le ranom-panafody vita ny fanaovana lavazy. Raha izay ary ny fanatsara-taranaka amin'ny alalan'ny ombilahy dia mbola azonao isafidianana ihany koa ny fanatsara-taranaka amin'ny alalan'ny fampanarahana enti-tanana na insémination artificielle. Ny tombom-pampanarahana enti-tanana amin'ny fifamanoro dia misy amin'ny faritry Vakinakaratra, faritra Analamanga ary faritry Bongolaba. Toy izao ary ny mahakasika izany fampanarahana enti-tanana izany. Ny tsironaina ampiasaina amin'izany dia tsironaina ombilahy mpirozy norvezianina izay nafarana mivantana avy any Norvezy avy tamin'ireo ombilahy voafantana. Ny toetra manokana ny safidianana anazy ireo dia ny voalohany indrindra dia izy manana toetra ara-pamokarana izay ambony dia ambony. Betsaka ny tombontsoa azo avy amin'ny fampanarahana enti-tanana raha tsy ilaza fotsiny ny fahazahoana ho taranaka tsara ary ny fisorohana ny aretina ara-pananahana. Hany ka mazoto ery ireo tantsaha efa zatra mampiasa ny fampanarahana enti-tanana. Enoy ny hevitry Andriamatoa Alfred manoloana izany moa zany ny soameny anako hoe misy ny enti-tanana dia misy ny resaka lahanomby zany avy amin'ny fifamanoro daholo. Ay dia tsy maninona ozy fa ny aloha dia hatramin'izao mbola lahanomby foana fa izy indray mampiasa le artificiel dia ndaholo ozy ko eto any entiko any dia zay zao mba tena mba mahalinaranga atika dia raha mahafaka tafatafaka kely amiko amin'izay ianao mba manakory ny tokony programa amin'izy. Ay ka rehefa mangitahita an'izy ianao dia holazako aminao le fomba azahoana azy zany. Marina tokoa ny voalaza aloha fa hatramin'izay ka hatramin'izao
hatramin'ny tomboako ny opimbo zany a dia za aloha dia tsy niala tamin'ny mahitsy. Tena mora sy tsotra ny fampiasana ny insémination artificielle na ny fampanarahana enti-tanana ary raha ho any amin'ny fizotrany tao izy izy io zany mba piopiombeny ambanivohitra eny dia manontanytany ako ny resaka insémination artificielle dia miamola anombony mba ampiasako dia tsy dia mahafantatra loatra an'izay aho fa verangahatsy ho ano mahafantatra an'izay fa ntaonao entiko any dia io izy mba tonga mba hita fanazavana kely aminao. Niary e fa amsotranao zany marina tokoa voalaza aloha fa hatramin'izay ka hatramin'izao hatramin'ny tomboako ny opimbo zany a dia za aloha dia tsy niala tamin'ny mahitsy satria amiko io a mora atao le izy ka nitorohevitra ataoko andraka voalohany a satria ny andraka zany ny omby mbola anekijana dia tonga aleo ny omby zany dia fahirizina tsy hivoaka tanàna lasa vilona kely zany rangahy misahirana kely tsy raha tsy misahirana kely tsy manana ny tsara e dia misahirana kely rangahy tsy mivoaka le omby dia ao tanàna moramora ho andraka koa aza manao an'izay e no le hoe omby inekijana mbola ho andrasiny iny fa tiange ao an-trano dia mamahana fotsiny rangahy dia vita e dia arahana fotsiny zany ny izay fienjen'ny omby io zao zany nataonao le numéro 1 le mpanao fampanarahana ny enti-tanana efa ty amiko dia omeko anao le izy dia manara-maso tsara ianao zany ny fienjen'ny omby io dia raha vao metsika ny ombinao dia tonga dia tsoa izy ny tombontsoanao ihany tsoa dia zao eny etsaha eny ny ombinao ny ombalahy eny tsy fantako na ombalahy firy ny ray iny akijany eny na ombalahy firy misy hatramidiny na salamizany dia iny hiaraka amin'ny omby vavinao aby zany tadio fa fahasimpana ny farany fa ty zavatra ty omby ray ihany tsy ombalaza zany fa zavatra efa hoeti-tanana zay le inséminateur manatanteraka an'izay amin'izay fotoan'izay tadio fa hatrany amin'ny ray ben'ny ombinao aza dia efa fantatra hoe ny ray ben'ny ty zanako omby ty efa fantatra ho hatrany zany dia tiarana momban'le netoan'le omby dia zava-dehibe eo anao mahazo vavy kely ianao farafahakely ny ronononao meniny zanako omby ny voalohany 12 litre farafahakely mba eritrereto amin'izany voalohany zay sa voalohany zay raha ataoko zany ne le eny dia mety firy ianao meny le ombinao moa zany zao le mbola voefatra sitanao zay fa tiatoko anao koa raha tapa-kevitra ary ianao hampiasa ny fampanarahana enti-tanana dia aza misalasala miantso ireto laharana ireto izay misy ny mpampanaraka enti-tanana amin'ny faritra misy anao avy. Manaovana fefy ari-tanàna evokevo-drano mena larina tambavy dela sodiando tsy tiavako anao e mba mety tozany miady natao e le feriko ihany tsikitsiky oakidy andro lavatra
tantsika tsikitsiky oakidy angola vaitra fio mamaky tantsika fitiavako anao mba mety tozany nadinatao le feritoyany tsikitsiky oakidy angola vaitra fio mamaky tantsika tsikitsiky oakidy angola. Ho anao izay tapa-kevitra ny ampiasa ombilany io fandatsara taranaka dia manatona ny tobi-pampanarahana izay mpampanaraka ny ao efa vita ny fifamanao fiofanana manara-penitra manana ombila fantapiaviana taranaka madio ary tsara karakara. Izany tobi-pampanarahana izany dia efa hita saika manerana ny nosy indrindra ao anatin'ny telozorondronono. Ho anao izay te hanana ny ombilana manokana ho fanatsarana ny taranakombinao sy ny manodidina anao dia afaka manantona mivantana amin'ny fifamanao ianao satria ao dia misy ombila efa voasetra amidy amin'ny vidiny 420 ariary monja ny kilaon'ny lanjavelona ary tonga dia afaka miasa avy hatrany. Tarakava dia anatomany zany tena marina fa nay mbola zatra ny ambanivohitra moa dia nefa zao efa ambanivohitra mijery an'izao ronono zao hoe dileny 30 litra 20 litra nefa neny zao dia mbola mena amin'ny litero efatra farambetsaka. Tena mampirisika anao mihitsy ny tena tsara ny taranaka fa tena mamokatra ronono mihitsy le omby rehefa tsara le taranaka omby ka. Ho anao ary zay manao dingana dia manapa-hevitra dia fidio izay mifanatsara taranaka mety aminao dia mahavokary e. Moza nanaovana fefy hiaribanana evokevodrano mena larina tabavidena sodando fitiavako anao mba mety tozany